ampifaliana indray ry havana malala nysontsika miona toy izao manaraka ny herinandro masina ary koa azontsika mandray mofinaino meny antsika tandrify zany izay iainantsika fiangonana. Ho aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamanitsika sy mpamonjy, ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Talata 1 Martsa 2020 ibanjenantsika ny lohahevitra hoe mitarika ao amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Andeha ry havana idera sy ankalaza n'Andriamanitra isika. Miraha firaom-baovao an Jehova, mirao an Jehova ary tany rehetra, mirao an Jehova misaorana anarany. Lazao isan'andro famonjena mahafaly, ambaroany amin'izay tilisa amin'ny voninahiny, ary any fehina rehetra amin'ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika iderainy indrindra, sady mahatahotra fambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsy nitsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. R'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasino, nisaotra fa afaka mivavaka aminao zay, no ny tombon'andro menao anay, afaka miaino ny teninao, ary aizanay mandinika ny tenanay koa noho izany. Mideranao zay, mankalaza ny anaranao zay, mame voninahitra anao Andriamanitra tsy toy zay. Mamonjafo aminay Tompo, fampanota mantry zay, ka velao ny elokay. Miasa fanamasino aminay, raha ndray niafatra tsara avy amofonay indray zay, aizanay mandinika ny tenanay. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ry havana malala ny mofinaina ho antsika amin'ity ity dia ho hitanao ao amin'ny filazantsara soratan'i Luka. Luka 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 4.
mivaky toy zao aminaran' Jesosy. Rehefa miakaiky ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira dia ilay andro atao hoe paska, ary lohampisorona sy mpanora-dalàna nitady izay amonony an' Jesosy nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 dia nakao amin'ny lohampisorona sy lehibe ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay amatehana an' Jesosy amin'ireo. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tonga monjy ianao. Animofinaina ho antsika anio ka andranetsika teo. Lika 2:20-4 izay manindrindra ny filazantsara ny Lioka izay tsy jiosy moa no nanoratra azy dia miavaka manona filazana ny fomba fijeriny amin'i Jesosy Kristy. Eto, milazany amin'ny fanomanana Paska izy. Fiinona nataon'i Jodasy tamin'izany? Inona nataon'i Jodasy? Samy sahirana amin'ny zavatra izay heveriny atao na i Jesosy na i Jodasy. Raha ny tantara dia Jodasy nanomana famadihana an' Jesosy. Niditra tao aminy Satana dia nakao amin'ny lohampisorona sy lehibe mpiambina izy ka nresaka taminy amin'izay amadihana azy. Teny 3 toy izany no fanomanana nataon'i Jodasy. Tetika efa maty paika ary tsara rindra. Ry havana malala, ny Satana dia tsy fariny amin'ny ijoroanao ho mpanompon'Andriamanitra. Tsarovy izy, fa mitady tetika mandrakariva izy ny amin'izay andavonanao. Eny, ahafaty koa aza. Aza mba mety ho fitaovana koa toa ny Jodasy ianao. Raha sendra nalai-panahy kosa ka miray tetika tamin'ny Satana madika ny marina. Fotoana fandinihan-teny zao, aty an'ity no farany andinihantsika izany rehefa ny andro farany anatanterahana izany. Fa izao, miverenao amin'ny tompo, mandray anao izy. Ny fanomanana amin'ny Paska, inandray nataon'i Jesosy? Hitany andiny manaraka izany ry havana. Fa i Jesosy kosa naniraka mpianatra nitokiny dia Petera sy Jona hanomana amin'ny Paska. Ary firavona teo amin'ny jiosy ny Paska, fety lehibe andraisan'ny maro anjara, indrindra ny zanak'Andriamanitra, ary aloky ny zavatra ho avy. Ny famonjem-pahasoavan'Andriamanitra no ivy votoa ato amin'ny Paska. Ilana fanomanana tokoa izany, ary ny rahan'i Jesosy tamin'ny mpianany nanatanteraka ny zavatra rehetra. Ry havana malala, ny fotoam-piomanana ho amin'ny Paska, ny vanim-potoana izay lalovantsika, lalao ny toetra feno famadihana ny marina toy nataon'i Jodasy. Fa mety iza kosa andray famonjena avy amin'i Jesosy Kristy satria efa nalatsanao antsika ny rany ho fanavotana ao antsika. Fa vavony Kristy ho fanavotana ao antsika. Sainy izany ry havana, raiso izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinainany mena ao anay izay milaza amin'ny fanomanana amin'ny Paska ka nilazana nataon'i Jodasy sy izay nataon'i Jesosy koa. Mivavaka aminao izahay ny amin'ny asan'ny fiangonanao, mitoro amin'ny filazantsaranao, mitoro ilay Jesosy Kristy nandresin'ny fahafatesana koa tasio, niezaka tao hanapariana izany mba tonga andrehetra hiverinao aminao ao aminao. Mivavaka aminao izahay ny anasitranareo marary ny tasianao ny asa fitsaboana. Ampionoa ny tompo ireo azony manjo, vonjeo ireo maritra sy sahirana ka tohaninao ireo marefo-sikolony. Tompo, da io ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana, dia miarovanay, da io ny firenenay, ny vavaka dia teo anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanampiandrany koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namela anay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra alohan'ny fanantenanany, hameny fifaliana sy fiadanana teraka ho anareo no ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana no ny sery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.